Izao no Jehovah izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehovah. Ampanajana no iarabananao ry havana, ary ampitiavana no hitaomananao hiaraka imbombavaka isika amin'izao tolakandro izao. Dia ho ampitombona aminao sy ny ankonanao anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Andeha ny Salamo 420 no iarahantsika mamaky. Salamo 420. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Jesosy Tompo izany. Raha tsy Jehovah no nomba atsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehovah no nomba atsika, raha nitsangana amely atsika ny olona, dia nitelina atsika velona izy. Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany, dia nandifotra atsika ny rano, ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Eny, nanafitra ny fanahintsika ny rano misafoaka. Isaorana ne Jehovah, izay tsy nanolotra atsika ho remby ny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza. Tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjena atsika dia amin'ny anaran'i Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Iondrika hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay eo, manondrika ny lohanay sy ny fonay tokoa izay tao anatrehanao, satria tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao. Ianao le Andriamanitra lehibe, le Andriamanitra mpamonjy izay nitokian'i Davida, ka natonga azy nanaratra ny Salamo ankalaza ny anaranao. Anonona ny fahatokiny fa ianao irery ihany no mpanafaka sy mpamonjy. Ary tena marina zany, satria tsy misy afa-tsy ianao tokoa anie Tompo, no Andriamanitra nidina avy any an-danitra, na ka endrika olombelona ka namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao zay Jesosy, lehibe ny fitiavanao ary mamindra fo sy mianatra anay ianao. Dia misaotra anao zay maneraka ny fanahinao masina, ka mahatonga ny fiombonam-bavaka tahako izao ho anitra kasitrahanao. Tenao le Andriamanitra telo izay iray. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanovana izany vavaka izany. Amen. Izaho
bokyny Deutéronomie ry havana no andeha andraisantsika ny fampahirezana am'izao tolakandro izao. Bokyny Deutéronomie toko 20. Deutéronomia toko 20. Ny andininy voalohany no iarahantsika mamaky ary zay no andraisantsika ny afatra ampahirezin'Andriamanitra atsika am'ty andro anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronomia toko 20 ny andininy voalohany. Raha mivoaka anafika ny fahavalonao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro noho ianao, de aza matahotra azy, fa Jehovah Andriamanitra ao kosa izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta no momba anao. Averitsika indray. Raha mivoaka anafika ny fahavalonao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro noho ianao, de aza matahotra azy, fa Jehovah Andriamanitra ao kosa izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta no momba anao. Amen. Eto dia manambara zavatra sarotra sy manahirana ny fahavalo marobe manana ny fitaovana raitra dia raitra tamin'izany fotoanandro zany, tena mampivarahontsana, mampatahotra satria marobe no ny tena zay tafiana, kanefa de manana fanantenana mandrakariva ny olon'Andriamanitra, ary zay no foto-kevitry ny afatra tiany mampahirezana atsika am'izao tolakandro zao. Nahoana moa no manana fanantenana mandrakariva ny olon'Andriamanitra? Nahoana no manana fanantenana mandrakariva ny olon'Andriamanitra? De voalohany ry havana, tsy mifantoka am'izay hitany maso, tsy mifantoka am'izay hitany maso. Ina tokoa moa ny zavatra voalaza eto amin'ny tapany voalohany am'ty Deutéronomia toko 20 ity? Averitsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany tapany voalohany zany. Raha mivoaka anafika ny fahavalonao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro no ianao, eto de raha jerena dia manana tombony ny fahavalo. Le fahavalo atrehany ny jiosy dia betsaka ny fitaovam-piadiana eny aminy, soavaly, kalesy, ary marobe koa ny miaramilany. Raha miresaka ady dia tena zava-dehibe ny fitaovam-piadiana. Ny kalesy tarihan-tsoavaly de tena nilaina tamin'izany vanim-potoana zany satria aingam-pandeha ary sarotra toanana amin'ny alalan'ny olona anankiray na amin'ny alalan'ny tanana fotsiny. Zava-dehibe tahaka izany koa ny isan'ny miaramila, ary isika malagasy moa ary de manana fitenenana hoe izay be ny basy. Mampiravoravo tanana tokoa ny mahita fahavalo maro be tahaka izany, sady hoe tena manana fitaovam-piadiana raitra. Ary izay mihitsy no katsahan'ny fahavalo anie, ataony izay mahaketraka ny mifanandrina aminy dia ilavolefona na vaky mandositra. Ao amin'ny bokyny mpanjaka 2 toko 9 manomboka amin'ny andininy 15 de ahitatsika zany tsangan-dravatra izany mikasika ny hoe mizavatra hitany maso, mampivarahontsana, mahaketraka. Mpanjaka 2 toko 9 manomboka amin'ny andininy 15 zao moa no soratra am'izany: ny nataony Elisa amonjena ny Israely tamin'ny miadiny Sirianina.
mpanjaka faharoa toko fahenina manomboka amin'ny andin'ny fahavalo zany ho itsika fa nde ho raisitsika manokana ny andin'ny faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fa enina ambin'ny folo mivako toy izao zany aminaran'i Jesosy dia sosotra indrindra ny fon'ny mpanjaka ny Siria no izany zavatra izany ko ny antson'ny mpanompony izy ary nao taminy hoe tsy ambaranareo ahy va izay eto amitsika momba ny mpanjakan'Israely ary hoy ny mpanompony anankiray tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'Israely na de izay teny laizainao ao amin'ny trandro fandrinao azy ary hoy ny mpanjaka andeha Izaho zay toerany mba anirahako hisamotra azy de nolazaina taminy hoe indro ao dotana izy ary de nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be hoany izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna ary rehefa ny fomaraina koa ny zatoviny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka de indro nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna de ho lay zatovy taminy indrisy tompoko ahoana no ataotsika ary ho Elisa aza matahotra fa ny momba atsika dia be noho ny momba azy eto de nitany mason'le mpanompon'ny mpaminany Elisa de reto Sirianina be de be manodidina ny tanàna ireto zay nitany masony fa tsy zay hitany maso akory ny zava-dehibe de hitatsika moa raha manao ny tantara isika fa misy miaramila zay efa naperak'Andriamanitra omba sy aro any Elisa sy ny tanàna ray manontolo tsy mora izany hoe tsy mifantoka amin'ny tany maso zany mora tenenina angamo zany fa iarahantsika malala fa sarotro izany ary de hitatsika moa fa ireo mpianatry ny tompo Jesosy izy 12 satria tsy niaraka tamin'izy ireo intsony Jodasy Iskariota dia voasoratra fa vaky nandositra rehefa nisamborona i Jesosy satria voasoratra hoe vahoaka betsaka nitondra sabatra sy langilanga no ny rano mpisorona sy ny loolona isambotra any Jesosy ireo filazantsara efatra dia samy mitantara izany avokoa satria nahita reto olona marobe ny mpianatra de vaky lefa nandositra matsika manaraka izao fandarana zao ry havana eo anatrehan'izao aretina mahazo atsika izao de oka tsy izay hitan'ny masotsika manageja atsika mianjady amitsika no manjinitsika ry havana na inona sorotra aretina na inona filaza ny anarany zany aretiny zany sy ny fanapotehana aterany eo amy toe-batatsika de oka tsy fantoka am'izany isika zay le hitan'ny maso zay avy elo ho an'ny mpitsabo nianatra manokana antaonany maro no hevitra sy karakara kasika zany aretina mahazo atsika izany fa isika kosa ry havana aza mety kivin'ny aretina izay lazaitsika mihitsy eto fa fahavalo zay mifanandrina amitsika aza maneko kiviny zany sika oka atoky ny tompo Jesosy isika ilay any Andriamanitra mpamonjy ary zay no idirantsika amin'ny tapany faharoa hoe manana fanantenana mandrakariva ny kristianina satria matoky ny herin'Andriamanitra izy ny voalohany de hoe tsika hoe tsy mitoky am'izay hitany masony izy fa faharoa de matoky ny herin'Andriamanitra izy de Deutéronomia toko 20 teo ny andininy voalohany fa nitapany faharoa no andeha veritsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia aza matahotra azy fa Jehovah Andriamanitra kosa izay nitondra anao niakatra avy tany amy tany Ejipta
no momba anao. Aza matahotra azy fa Jehovah Andriamanitra ao kosa izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Ejipta no momba anao. Eny ry havana, ny ainany reto zanak'Israely reto izany nitondran'Andriamanitra azy ireo izany a nivoaka ny fanandevozana tany Ejipta. Tsy ono fa tena ny ainan'izy ireo mihitsy hoe nanaisotra azy Andriamanitra, namoaka azy tao anatin'ny fijaliana. Nanomboka teo amin'ny toko 9 ao amin'ny Eksôdy na ny Eksôdôsy ka hatrany amin'ny toko 12 izany fanafahana teo amin'ny fanandevozana nataony Farao ny zanak'Israely zany. Toko 10 be zao mihitsy, zany hoe tena nisy ny faneraserany reto zanak'Israely reto tamin'Andriamanitra, izay hitany tsapany fa Andriamanitra feno hery, Andriamanitra tsy etoaina ary mbola miantoka ny olony fa momba andreto zanak'Israely reto ka inona no atahorany. Mahatoky ny tenin'Andriamanitra izy ireo ry havana, satria nahita ny asan'Andriamanitra no tanterahana teo aminy, teo amin'ny fiainany, teo amin'ny vahoaka manontolo. Mitaona azy ireo hijery amin'ny mason'ny finoan'Andriamanitra miariary moa ny fandresena eo anolohan'ny fahavalo rehefa matoky an'Andriamanitra sy ny tenin'ny olona. Hitantsika izany raha hijeritsika eo amin'ny mpanjaka voalohany toko 20. Ny soramano de miteny hoe nandresen'ny Ahaba indroa any Beniadada mpanjakany Siria. Ny tantara de milaza fa be dehibe tena betsaka mihitsy ireto Sirianina reto ary nanana fidina maro tonga anafika any Israely, fa tsy ny isany na ny heriny no jeren'ireto vahoaka ireto fa lay tenin'Andriamanitra. Zao no voasoratra tokoa manko ao amin'ny 13 am'ty mpanjaka voalohany toko 20 ity de ny 13 aminaran' Jesosy. Ary indro nisy mpaminany nanatona any Ahaba mpanjakan'Israely ka nanao hoe izao no lazain'i Jehovah, hitanao va ireo olona marobe rehetra ireo, indro atolotro eo an-tananao ireo anio, de ho fantatrao fa izaho no Jehovah. Voalaza fa indro misesy no nanafika azy ireto Sirianina ireto fa indro misesy de resy hatrany satria nitoky tamin'Andriamanitra sy ny tenina ny zanak'Israely. Ny tantaran'ny filazantsara de ahitantsika izany hoe finoana izany ame fanantenana. Matio toko 7:10, Matio toko 7:10 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 8:20 no andeha ho jeretsika. Matio toko 7:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny soramano de milaza hoe ny nitsangatsanganan'i Jesoa teny ambonin'ny ranomasina, vakitsika ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa mbito eo ampovoan'ny ranomasina ny samokely tam'izay dia natopatopan'ny alon-drano izy fa notohain'ny rivotra, ary tamin'ny fiambenana 4 amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy. Nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina, ary noho ny nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra
de raiky tahotra ka nanao hoe matoto io de niantso izy noho ny tahotra ary Jesosy niteny tamin'ny niaraka tam'izay hoe matokia fa izao ihany aza matahotra ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompo raha ianao ihany de asovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho ary izy manatona de nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatona any Jesosy dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatona any Jesosy finoana dia nandeha Petera de tsy niletika nandeha teny ambonin'ny rano satria nahatoky ny hery sy ny fahefan'i Jesosy tompo izy ry havana ary tena zava-dehibe izany mahatoky ny tenin'Andriamanitra izany teny Jesosy hoe manatona de nanatona Petera teny tokana nefa de nahatoky Petera ny toeriny moa somaro natahotra izy de niletika fa ny zava-dehibe de le finoana nahatoky izy de nanatona ny tantaran'i Stefana ilay martyra kristianina voalohany de atantsika izany ihany koa hoe mahatoky herin'Andriamanitra izany izy ny asan'ny apôstôly 7:15 moa de manambara ny tantarany ty mpanompon'Andriamanitra kristianina voalohany ity zay nijoro nanazavy nanambara fa Jesoa ilay Mesia Jesoa ilay mpamonjy zay nirahan'Andriamanitra anafaka ny zanak'olombelona amin'ny fahefany Satana nefa moa tsy nino ny olona ary dia any afara tamin'ny namonoana azy mihitsy ary zany de hitantsika eto fa tena nanara-diany tompony nanara-diany Jesosy mihitsy ity martyra voalohany ity Stefana satria rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy dia nandoalika ka rehefa nitorabato azo ny olona de nivavaka izy ary de niteny izy hoe mamela ny elony aza isainy ho elony zao Jesosy de hoy ty mpampon'Andriamanitra te hoe mamela ny elony Andriamanitra ho atsika ry havana marina fa mandalo aretina sarotra maro amitsika am'izao fotoana zao nisy ary tsy nanantena ny tramaraina intsony anefa de mbola namindran'Andriamanitra fo isika ka zarainy ny teniny tiany ampaherezana am'izao tolakandro zao taonatsika amin'ny tompo ry havana ametraka ny fahatokitsika azy satria mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra tsisy tsy hainy tsy misy aretina na inona tsy hain'Andriamanitra sitranina ry havana hitantsika amin'ny filazantsara izany fa zay marary rehetra mety ny olona teo amin'i Jesosy dia sitrany avokoa tsy misy tsy sitrany tompony fahefana sy ny hery le Andriamanitsika lay tiatsika sy mpamonjy atsika aokitsika hiara-dalana amin'i Jesosy hatrany indrindra ao anatin'izao aretina izao hiaraka aminy itsika satria manana planina ho atsika tsirairay avy Andriamanitra raitsika ry havana tsy misy olona ivelony eto amin'ity tany ity mandrakizay tsy misy samy andao zao tany zao daholo isika ary na zao tany zao ary ho leviny ny tenin'Andriamanitra koa tian'Andriamanitra ry havana ny mampahery atsika fa fandalovana ny ety ary Andriamanitra de te hanana firaisana amitsika teny zao fahavelomantsika zao indrindra ao anatin'izao aretina mahazo atsika zao
satria tsy voatery hieritreritra ny asaman-draharaha, tsy voatery hieritreritra zay adidy amanandraikitra tokony atao, fa dia eo am-pandrina marina fa lamahan'ny aretina fa maniry eo akaikinao ny tompo ry havana, tena mitaonanao izy hidera azy, ame voninahitra azy, tahaka ny fanaon'ny mpanao salamo. Anatin'ny salamo rehetra ditatsika fa midera n'Andriamanitra ireo mpanao salamo ireo, ary izany fiderana zany nge no ho fiainatsika rehefa tonga ao an-tranony ray isika ka miala ity, tsisy tsony ny hoe andeha ampianatra ahako, tsisy tsony ny hoe andeha hitsabo ahako, tsisy tsony ny hoe andeha anao fandripahalemana nentsy any mpangalatra, tsisy tsony zany, ety atany ety ihany zany, fa ny ataon'ny voavela eloka sy ny mino de midera an'Andriamanitra andro aman'alina. Zany fiderana zany no tiany tompo-piainantsika tenyzao, satria zany no ataotsika rehefa tonga ao an-tranony isika. Tsy ho levina ny fanantenantsika kristianina ry havana, naoviana naoviana, satria tsy mitoky am'izay rehetra hitany maso itsika, fa mahatoky kosa ny hery ny tenin'Andriamanitra de le Andriamanitra raitsika. Amen. Vavaka isika. Jesosy manondrika ny lohanay tokoa zay eto anatrehanao, manaja anao zay, ary misaotra anao satria na de ao anatiny zao aretina mahazo anay zao ary de fantatray fa eo akaikinay ianao, ary tianao mihitsy zay hiserasera aminao, ametraka ny fiainanay rehetra eo anatrehanao, ary hianoka eo ambany fahasoavanao. Angataka aminao any zay satria malemy ny nofo tompo, raha mety ianao apetrao aminay ny tananao, le tananao izay mitondra ny fanasitranana, ny fanafahana, angatahany amin'ny anaranao Jesosy zany. Misaotra Jesosy. Amen. Raiso ny tsodrano ry havana, zay ho tononona amin'ny anaran'ny tompo ho anao sy ny ankonanao. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka amendra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka anome anao fiadanana. Finaritra ry havana. Amen. Izaho no Jehovah. Fandaharan'ny radio vaovao mahasoa, iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajaonarison Pascal mivady.